Mbola resaka mihazona ny sain'ny olona zao ny bary aho. Na vita dingana tsara indray izy a omaly. Misy zavatra anankiroa ampitahintsika reto. Ny fiavian'ny bary aho tamin'izy avy nanao kanina, ary indray ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ny fiavian'ny bary aho dia fantatra fa hoe iantsoneny vato izy, dia hoeny amin'ny lalam-baovao, dia izotra amina toerana ionany amin'ny vahoaka eny an-dalana rehetra eny. Mazava tsara zany, hatramina ora sy ny toerana izay natongavany rehefa avy nanao kanina izy, ary nalaza eran-tany iny, sady nalaza teto Madagasikara fa indrindra nalaza teto Antananarivo. Vahoaka maro be, tsy mbola nisy fientanam-bahoaka toy ireny raha ny teto Antananarivo manokana. Fa ny zavatra faharoa dia hoe ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy dia lazain'ny Baiboly fa tsy maintsy ho tonga izy, tsy maintsy ho tonga. Ary raha ny zavatra enina nambaran'ny Baiboly, ny ainan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany dia efa tanteraka avokoa ny dimy, fa ny fiverenany kosa ho avy amin'ny kery sy ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, izay no andrasana. Ka raha ny Baiboly dia mazava zany fa tsy maintsy hiverina Jesosy Kristy, tsy maintsy ho avy Jesosy Kristy. Fantatry ny kristianina maneran-tany zany, fantatry ny kristianina eto Madagasikara zany, fantatry ny kristianina eto Antananarivo zany, fa indrindra fantatritsika eto Isotry Fitiavana zany. Maro amintsika malagasy indray zao ny miandrandra ny kanina 124 hoe hoanindray bary aho. Maro, fa vitsy amin'ny malagasy no iandrandrany zany hoe fotoana lehibe evian'i Jesosy Kristy zany. Vitsy no iandrandra an'izany. Fa ho antsika eto, efa miomana no amin'izany ve ianao? Raha ny piti bary aho hatramina fitafy sy ny fitaovana, ny fotoana, ny zavatra rehetra, miomana izy ho amin'izany. Fa raha Jesosy no avy, mba manahoana ianao? Afatra manokana ho an'ny sampatia, isariako ny sainareo dia zao hoe eny amin'ny rahany sika no ilasy. Aisitsika ny ilasy? Eny amin'ny rahana isika no ilasy. Vonona ianao sa ahoana? Lohahevitra hoe ho avy amin'ny heriny ny tompo, andeha ho tarafitsika amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marka, izany a lohahevitra izany. Miangavy anareo hanokatra ny Baiboly ao amin'ny Marka 7:20, andininy fa 4:20 hatramin'ny fa 7:20, efa novakiny ny avantsika teo. Zavatra voalohany, fa tsy maintsy ho avy Jesosy, ho avy indray izy, ka ho avy amin'ny heriny sy ny voninahiny. Ho avy amin'ny inona Jesosy? Ndenge jerentsika ny eo amin'ny andininy fa 7:20 hoe ho avy amin'ny heriny sy ny voninahiny. Dia raha antsika mamaky any andininy fa 9:20 azafady, ary amin'izay zanak'olona dia ho hita eo amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Ka rehefa ho avy amin'ny heriny ary sy ny voninahiny Jesosy Kristy, voalohany dia zao, ho feheziny aloha ny herin'ny zavaboariny, ho feheziny ny herin'ny zavaboariny. Hitantsika izany eo amin'io andininy fa 4:20 io. Ny masoandro ho amaizinina,
inona moa ny asan'ny masoandro? Sady mitondra manome hazavana no manome hafanana. Ny volana tsy aneo fahazavana. Mazava be aloha fa rehefa maizina ny masoandro dia maizina ho azy ny volana, satria mpampita taratry ny hazavan'ny masoandro ny volana. Ary manaraka koa dia aninona ny kintana? Ao amin'ny baibolintsika zao no mijery, maninona ny kintana ozy? Iraraka ny kintana. Ary farany ny lanitra anao ahoana? Ozongozonina ny herin'ny lanitra. Hofeheziny aloha ny herin'ny zavaboariny. Hofeheziny ny herin'ny zavaboariny. Ananan'i Jesosy fahefana ny zavatra rehetra. Anisan'izany ny zavaboariny. Izy no mampahazava na mampahamaizina ny masoandro. Izy no miazona ny zavatra rehetra. Reny kintana hitantsika ireny. Izy no manana hery mifehy an'ireo zavatra tazany masontsika no arian'Andriamanitra rehetra ireo. Hofeheziny ny herin'ny zavaboariny. Ry fiangonana, mihaino ahy ianao zao. Androany mety misy maizina eo amin'ny androm-piainanao. Mety mandalo eo aminao ny aizina. Toy ny masoandro mikatona ny hazavana. Dia ao anatin'ny maizina ianao. Tsy fantatra hoe anao ahoana ty fiainanao androany ity. Ny ho avy toa tsy mahefa ny tsy manana fanantenana intsony. Toa tsy misy tara-pahazavana intsony mitsilo n'ilay fanantenana. Very ilay fanantenana. Miravoravo tanana ozy ny bokin'ny Isaia teo. Misy lohalika malemy. Ary amin'izao fotoana izao mety maro amintsika no toy ny irarahan'ny kintana eo an-tampon-dohany amin'ireo endrika olana samy hafa. Toy ny miraraka eo an-tampon-dohanao ny olana samy hafa toy ilay kintana. Ary amintsika miheno izao dia toy n'ilay lanitra ozongozonina ny heriny. Toy ny misy manozongozona mafy ny finoanao. Tsy toetra, tsy atoky, tsy hiankina amin'ilay pahary. Hofehezin'ny tompo ny herin'ny zavaboariny. Raha tojo izany ianao izay mihaino ankehitriny, antsoy Jesosy. Afaka no ho tonga eo amin'ny fiainanao izy. Tsy le fotoana anankiray ilay haviny amin'ny fiafarany izao tontolo izao ihany, fa azony atao koa no avy dia ny ankehitriny eo amin'ny fiainanao. Antsoy Jesosy. Manana ny heriny sy ny voninahiny izy. Ifehan'ireo zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Lalovanao ankehitriny ireo. Ary miantora aminy. Miantora aminy. Ny afatra voalohany teo dia hoe ho avy amin'ny heriny sy ny voninahiny Jesosy Kristy. Fa ny zavatra faharoa dia hoe ho hita eny amin'ny rahona ny zanak'olona. Anina ny zanak'olona? Ho hita eny amin'ny rahona ny zanak'olona. Nampiasaina ihany ilay teny hoe zanak'olona. Nampiasain'ny mpanoratra soratra masina. Mba ilazana fa izy io, Jesosy Kristy io, fa tsy anjely io, tsy zavatra hafa io, fa Jesosy Kristy io. Ary iseho izy mba ho hitan'ny olona. Iseho izy mba ho hitan'ny olona. Ary iseho amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra izy. Ary hoy ny diema hoe ho voa ho didin-drahona. Ho voa ho didin-drahona izy. Iseho ny zanak'olona ho voa ho didin-drahona. Andehantsika ampitaha kely zavatra anankiroa. Hoe fa inona moa no herin'ny rahona isehon'ny zanak'olona? Ary inona kosa ny herin'ny Kristy ilay iseho eo amin'ny rahona?
ndraona dia fantatsika fa mitony io rahona io, mahasoa io rahona io, mampangatsitsika io rahona io, ary avo sy manerinerina io rahona io. Zay ny rahona zay. Misy tenina mpitory-teny anankiray zay. Rehefa tojo olana ny olona matetika dia ny ilazana azy dia hoe mitanondrika izy, ketraka izy, kivy izy. Ary rehefa miondrika eo izy dia nitazany masony dia faritra. Raha lehibe indrindra le faritra tazany masony rehefa miondrika izy 2 mètres carrés. Zay nitazany eo rehefa miondrika izy. Inona ny hevitra zany ozy le mpitory-teny? Io 2 mètres carrés io le tany ilevenany, io sisany banjininy, io no hitany miondrika eo izy. Fa rehefa atraka izy omena fanantenana vaovao, asena mibanjina ny lanitra mahita ny rahona, dia faritra miezinezina tsy hita fiafarana. Zay ny tazany rehefa miandrandra izy. Endrika ilay hoe mbola misy fiainana ao, ary fiainana lehibe, fiainana tsara sady maritra mandrakizay. Fa ny herin'i Kristy indray, raha ny herin'i Kristy dia tsy mifotofoto zany noho ny fahatezeran'ny olona sy noho ny fahaverezan-tsainy ary noho ny fankalany sy ny fikororoam-panjakana ataony sy ny ady be misy fandatsahana. Tsy mifotofoto izy, fa miasa mandrakariva kosa, ampandroso ny fanaovan-tsoa sy ny fifankatiavana, ampitombo ny fahalalana sy ny fahamarinana. Zay no herin'i Kristy, lay miseho eo amin'ny rahona. Zay koa no herin'ny rahona nazavaina tamintsika teo. Riavana voalaza teo fa ny masoandro amaizinina, ny volana tsy aneo fahazavana. Ahoana zany? Eo amin'izay tsy ahafahan'ny zavaboary manao ny asany intsony. Eo amin'izay tsy ahafahan'ny zavaboary manao ny asany intsony no miseho ny hery sy ny voninahitr'Andriamanitra. Eo no miseho ny hery sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ataoko ohatr'izao ny filaza azy. Eo amin'izay tsy ahafahan'ny zavaboary manao ny asany intsony no miseho ny hery sy ny voninahitry ny mpahary. Ny rahona tsy mamoaka ny hazavana, fa ilay fahazavana no hita eo amin'ny rahona. Ny afatra ho anao ary dia hoe aoka ho an'ny mpahary ny voninahitra sy ny hery, fa tsy ho an'ny zavaboary. Aoka ho an'ny mpahary ny voninahitra sy ny hery, fa tsy ho an'ny zavaboary. Ny zavatra voalohany hitantsika teo dia ny hoe raha ho avy eny amin'ny raha ho avy ny tompo dia ho avy amin'ny heriny sy ny voninahiny izy, ho feheziny ny zavaboariny, ary ny faharoa dia hoe ho hita eny amin'ny rahona ny zanak'olona. Aoka ho azy ny hery sy ny voninahitra. Fa ny zavatra fahatelo eto am-pamaranana n'izao afatra izao dia hoe fionam-bean'ny olom-boafidy eny amin'ny rahona amin'ny fotoana io. Nisariako kely ny sain'ny sampatia ary te hitodika amin'ny sampatia manokana ty afatra farany ty hoe eny amin'ny rahona isika no ilasy. Avy ny lasy tany avy namonjy fionam-be tany Nosy be ny sampatia, lavitra zany, fa matoa vita zany dia voahomana tsara zany amin'ny lafiny rehetra. Voahomana tsara zany amin'ny lafiny rehetra. Ary mahafinaritra zany hoe any Nosy be zany no amonjy fionam-be.
ary ina koa no zavatra mahafinaritra rehefa tonga amin'ireny fionam-be ireny, mifanatry tava amin'ireo namana sy mpanompon'Andriamanitra ela tsy ny fakahita tava hoe reny le zanak'Andriamanitra toa tafahoana indray, zay mahafionam-be azy, ary zay mazava-dehibe ny fionam-be, mitondra fampaherezana manokana ho an'ny tsirairay ny fionam-be. Fa eto tena misy fionam-be tena manokana ary fionam-be zay lafatra indrindra. Zay no resahantsika eto hoe fionam-be ny olom-boafidy eny amin-drahona amin'ilay fotoana iverenany Jesosy Kristy. Andeva kitsika ngeny 720 amin'io marika io 720. Raha mamaky amin'ny anaran'ny Tompo isika. Ary amin'izay dia niraka ny anjeliny izy ary anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny farantany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Dia andeha ho ampitsika ny fanazavana amin'ny Tesalonianina voalohany toko faefatra. Tesalonianina voalohany toko faefatra 5:20 hatramin'ny 7:20. Tesalonianina voalohany toko faefatra 5:20 hatramin'ny 7:20. Rehefa hitanareo dia hiaraka hamaky amiko ianareo amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo, dia tsy mba aloha izay efa nodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Raha mbola fotoana velomantsika izany fotoana izany ka efa manana finoana isika dia hoe ho akarina eny amin'ny habakabaka, eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo eny amin'ny habakabaka. Ny olom-boafidy lazain'ny soratra masina eto dia ny olona nanaiky an Jesosy ho Tompo ary ho hita eny amin'ny firenena rehetra ireo olona ireo. Zay ny olom-boafidy. Misy mpandinika soratra masina miteny fa raha miray feo ka manaiky an Jesosy ilay tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, ny olombelona rehetra raha miray feo manaiky an Jesosy tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, ny olombelona rehetra dia ho toy ny trompetra, ilay voalaza teo zany, ho toy ny trompetra tsofiny izay fotoana izay, ka amin'iny fotoana iny no hiaviany Jesosy Kristy eny amin'ny raholanitra. Raha ny olombelona rehetra no miray feo, miray fo anaiky an Jesosy tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, dia ho toy ny trompetra maneno zay, ka amin'iny fotoana iny no hiavian'ilay zanak'Andriamanitra. Kanefa dia ho sarotra ny ino an'izany hoe ny olombelona rehetra no anaiky an Jesosy Kristy ilay tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka. Fa ianao aloha izao no eto anatrehan'ny tenin'Andriamanitra, manasanao hamonjy an'izany fionam-be eny amin'ny rahoan'ny lanitra zany, ny maty eo amin'ny Tompo hitsangana, ary ny velona ka mino azy amin'ny fotoana io dia hiara hiakatra eny amin'ny rahona, eny ilay fionam-be. Ka raha mino ianao sy ny havanao efa lasa nodimandry, dia hiona eny amin'ny rahona hitsena ny Tompo. Vonina ny lasa eny amin'ny rahona ve ianao sampatia? Zany no afatry ny Tompo. Vonina ve ianao andeha hilasy eny amin'ny rahona ny toerana? Ny fiomananao voalohany dia zao, tsy maintsy manaiky an Jesosy ho tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka ho tomponao ianao. Zay no fiomananao voalohany.
manaraka ny zavatra rehetra aorinan'izay, tsy maintsy manaiky an'izany ianao. Fa mandra-pahatonga n'ilay fotoana, raha hoe aniraka ny anjeliny izy anangona ny olom-boafidy rehetra, raha efa nanaiky an' Jesosy Kristy ho tompony fiainanao manokana ianao, meteza ho anjely irak'Andriamanitra, anangona ny olom-boafidiny rehetra amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara arak'ilay teniny arak'ilay hira ny Sampaty tany am-Pendohana teo. Efa maneho fahavononana ianao hoe hitory an'izany filazantsara zany, ka hoe ny ainao ny fetra zany fanompona efa nekenao teo anatrehan'Andriamanitra izany. Ry havana, manasanao ary ny soratra masina amonjy io fionam-bean'ny olom-boafidy io. Miomany ianao ary mivonona amin'io fionam-be amin'ny olom-boafidy io. Raha matsiaro reraka ianao na mangozogozo malemy ny lohalikao, manana teny ampaherezana anao ny tompo, andehananao amonjy an'izany fionam-be izany. Sady koa Sampaty ianao dia zao hoe tsy resaka teknika fotsiny no fiainanao amin'ny Sampaty, fa tena hoe fifampaherezana, mifampitantana ho any amin'izany fionam-be izany. Amaranantsika azy dia hifampaherezantsika, tsika rehetra ny hifampahery amin'ilay Isaia 5:30, avadio amin'ny Isaia ny bokinao 7:7. Raha misy Sampaty na fiangonana, malaina izy hamonjy an'izany fionam-be eny amin'ny rahony izany, meo an'io teny io izy, meo an'ity teny ity izy. Andeha ho vakitsika rehetra ny teny 7:7 amin'ilay Isaia 5:30 teo, amin'ny anaran'ny Tompo. Ampaherezonareo ny tanana miraviravy ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka ampo hoe mahereza aza matahotra. Indro ho Andriamanitrareo ho avy mitondra fahamaliana, dia ny fahamalian'Andriamanitra eny tokoa izy no avy ka hamonjy anareo. Zany no fampaherezana teneno amin'ny Sampaty namanao. Zany koa ny fampaherezana afahantsika fiangonana mifampahery indray, fa iomanantsika izany hoe fionam-be eny amin'ny rahona izany, hitsena n'ilay fiavian'i Jesosy Kristy. Ho azy ihany koa ny voninahitra. Amen.